faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapiny atao dagasy ny tenako androany isika dia ndiresadresandray ny vaovao malaza amin'izao fotoana izao toy ny mazatra trano moa dia fampitina vaovao no entina amintsika eto amin'ny watao dagasy ka ho fitinina amintsika amin'izany ireto teboka manaraka ireto raha varisimba mandrano any moka dossier momba ny fanadiovana varisimba tao mahajanga raha tsy avoaka i préfet iasa anaty famogidraka toekarena manga 13 ireo sambo ampiasaina amin'ny ady amin'ny tsy manara-dalàna raha politika ihany dia natao tamin'ity androandroany ity teny amin'ny lapany Mahazorivo ny famindram-pitantanana teo amin'izy mirahalahy izany hoe ny premier ministre teo aloha sy ny premier ministre vaovao amin'izao fotoana izao vaovao hafakely mirenireny miaraka amin'ny kagolamainty i John Senagas ary ny ambarantsika azy dia vaovao somary mampalahelo ihany izy tia tany amin'ny faritry ny Antalahy iny hita tamin'ity androandroany ity izay natsingevan'ny rano ny vatamangatsika ny tomboko vavy Wila izay efa nikarona tao anatin'ny andro vitsivitsy lasa izay familony idirantsika dalina amin'ireo loha hevitra ireo dia azadiny manao commentaire amban'ity videontsika ity mba afahana mandravina andreny hevitra rehetra anaovasika video manaraka eo azadiny ihany koa milike videontsika ary azadiny toraka zany hatrany miabony amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefany sisy tao matapatagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampiandrely isika fa avetrany tonga de vavany ndawary any Antalahy androany vao hita ny vatamangatsika ny Wila izay natsingevan'ny rano vatamangatsika sisa no hita tamin'ny 1:20 maraina teo tovovavy kely mbola 12 taona izay mpianatra klasy voalohany ao amin'ny lycée mixte Horace François Antalahy ity tovovavy izay nindosiny fahafatesana ity raha ny fantatra dia nilmany tao amin'ny renirano nany Antalahy i Wila tamin'ny omaly tolakandro ka nanjavana tampoka ary tsy mbola hita raha tsy izao androany izao ka nanolona izany rehetra zany dia niarany hintana trany ny besiny maro izay nanao aintso zavatra nanao ezaka rehetra mba hikarohana azy kinanjo nefa dia tsy hita fa ny vatamangatsika no sisa no hita tamin'ity androandroany ity ka izay avy teo atao tagasy dia mirary finonana feno ho an'ny fianakaviany Wila ary ainganeka handrem-piadanana ny maty raha toekarena ady amin'ny jontsy manara-dalàna sy tsy voafanambarana ary tsy voafehin-dalàna eto Madagasikara misy 13 izao no sambo ampiasaina ary tetibola 1 miliara ariary no natokana hamatsiana ny solika fa iny samy misy romonja no noentina ny adivana amin'ny jontsy manara-dalàna tsy voafambara ary tsy voafehin-dalàna na pêche illégale non déclarée et non réglementée ankehitriny noho ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana dia tafiakatra 13 izy ireo ary miparitaka mandidana Madagasikara rehetra no sady manao fanaraha masony jontsy ara-dalàna no manao ihany koa vonjy aina raha sanatria ka misy lohan-dranomasina ary ny centre de surveillance de pêche na CSP no mitantana azy ireo vaovao hafakely hafahafa ny fahitany fokon'olona anti-lehilahy mihodihody eo an-tanàna ka niantso zandary izy ireo tonga ary ny zandary avy any Bemasoandro nijery azy ka akory ny hagagana fa kay John Senagas no hitan'ireo zandary ary tiranamana kely vatana izay tsy dia mpilalao WWE ity no hitan'izy ireo ary avy any amin'ny firenena iray izay antsoina hoe fasany karana no mifiaviny manao gilet John Sena ary misy famantarana fanao amin'ny sandry ny tanànan-kanjony CRNZ Antananarivo ary mitondra kagolona mainty be raha ny fahitana azy dia toa mamonomoly na koa amin'ny sary adala indraindray mantsy liry milaza fa hifaly manantena ary indraindray koa izy dia milaza hoe John Sena ka noho izany dia noentina any poste avancé Ambohimandroso antany fotsy izy amin'izao so de misy havany hakazy fa raha tsy misy hakazy dia tsy maintsy hotolotra fitsarana izy raha mpitso any Fianarantsoa vita tanteraka tamin'ity androandroany tolakandro ity niasa fametahana taitezamby vonjy maika eny amin'ny fokontany Mahazengy commune Fianarantsoa renivohitra teboka lavirandalana PK 416 plus 300 eny amin'ny lalam-pirenena fahafito no nanaovana izany na izany aza sahirana ny mpandeha satria tsy maintsy manao transportement raha monjy ny asa mandraharaha na ny hianatsimo izany na ny hianavaratra olana koa ny tsy fisan'ny toerana ivohana sy hidiovana ny vidy sakafo mangina fotsiny satria hita ny fanararota madinidinika ataon'ireo mponina manodidina izay afaka mivarotra taorian'ny rambe mikija vokatry ny fandalovan'ny Lividoza Alvaro moa no nahatapaka ny lalana tany an-toerana naharitra telona ny asa fanamboaran-dalana niarahana tamin'ny ekipa ministère ny asa vaventy ka izao vita soamantsara izao ny Pombele any amin'ny faritry ny Fianarantsoa eny raha varisimba nivoaka tamin'ny fanginany asa anaty famogidraka ny teknisianina ihany no tratra farany sazia avokoa izay rehetra nanao sonia fa azasina fanavakavahana ho hiatrana asa anaty famogidraka raha naneho ny heviny taoriany fampidirana amponja vonjomaika any préfet Mahajanga sy talemisahana ny varotra ao amin'ny faritra Boeny hatreto dia mbola afaka mivezivezy ny gouverneur ny faritra Boeny sy ireo sombambaoka roa izay voasaringotra sy nanao sonia any famoahana ireo vary 10 conteneur izay simba tao Mahajanga araka izany ara dia mitaky tsy misy atakandro ny hamoahana ny préfet na hampidirana amponja ireo tompon'andraikitra voalaza ireo ity vehivavy manana mizaza ao Mahajanga ity raha naneho ny heviny toraka izany ihany koa ny sinady izay mitaky ny hamongorana ireo tsy maty manota ary fanasazina ireo niarana sonia sy famoaham-bary simba tao Mahajanga izay ara tomboko lasy tomboko vavy amaranako an'ity videontsika ity manasitsika rehetra anao commentaire amban'ity video ity mba afahana mandravina andreny hevitra rehetra eny anaovantsika video manaraka eo manasitsika ihany koa ilakeny videontsika ary manasitsika hatrany hiabony amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefana sisy tao matao tagasy tomboko lasy tomboko vavy mangasitraka de mirary soa
anaty fô ragno mbola hely ziskatsika jiobe mitiavako anao tsy mio vo maika me mitô sasany anao tsiny falovy aminao zao tsia fa mahery fitiavagna atolotro anao tanighesa atolotro anao ty foko mbaleva atolotro anao kasamiagnatsiny zaho tsy agny fa mahery fitiavako anao kaza tao adala zaho tsy agny aza miagnatsiny anao tiako. Je t'aime.